Niaran'ny fanasoketana tao Paris kosa Andriamatoa Norbert Tsiraonana Filoha nasionaly ny Antoko Avy sady mpanolo-tsaina manokana ny filohan'ny tetezamita ihany koa. Araka ny tatitra ary dia ny GTT tao Frantsa mihitsy no tonga tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ny toerany ity mpanolo-tsaina ny filohan'ny tetezamita ity. Nindintiny vaovao. Notafiam-pikambana ny homme gas tia tandrazana na GTT tao amin'ny hotely Nivatanana tao Paris Andriamatoa Tsiraonana Norbert Lal mpanolo-tsaina manokana ny filohan'ny tetezamita omaly alahady 3 volana febroary. Araka ny tatitra dia ho an'i New York any États-Unis no antondiany ary mipetraka tamin'ny hotely tsy lavitry ny seranam-piaramanidina izy ireo teo am-piandrasana amin'ny fiaramanidina hitondra azy. Niditra tao amin'ny hotely nipetrahany sady nilanja sora-bavety naneho ny tsy fankasitrahany fitondrana ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny GTT. Araka nambarany teo anivon'ny propôlitika ny Avy dia nisy ny fanevadevana sy fanimpanana tao amin'ny filoha nasionaly ny Antoko Avy. Niakatra tany ambony izy dia vitrano dia tsy salasala fa tonga dia niditra tao amin'ny efitrano ary niditra tao amin'ny efitrano dia nandondrona voana ny entana mbola anina mbola alazaina hoe marina mihitsy voalazan'ny gazety hoe mbola amin'ny pyjama nefa dia embavy teo izy miampy lehilahy anankiray zay zany niditra tao ary tonga dia mivazavaza be mila miresaka sisa dia mialatsiny moa mialatsiny hoe raha iresaka tsika mialatsiny fa tsy afaka handray nareo satria mbola mikorotana be ny ato fa maninona raha midina any amantsika ao amin'ny efitra natokana andraisan'olona dia nidina tany ambany zareo dia nanatona azy to mialatsironana fa rehefa samy efa tonga teo dia tsisy nandatsahana mihitsy fa tonga dia banderole no hitanareo amin'ilay sary nivoaka ny gazety sasany ary any amin'ny soaty amin'ny ty zao le sary zay hitanareo le soratra eo amin'io sary io any amin'ny internet any ny olona ao anatiny mialatsiny hitanao tsara vabakinareo tsara izy hoe raha Tsiraonana voyou point d'exclamation responsable de la misère etc du peuple malagasy fa tsy fotsiny any fa manana raha na ompa sy tenin-dratsy ary alazaina hoe agression verbale na tena tsy sotrana teo aminy teo moa zany dia alazaina hoe saraka maina le ezaka natao ifampidinina satria tsisy resaka natao fa dia nanala amin'ny fonony natao miakatra tany amin'ny chambre ialoberana Tsiraonana tonga tany amin'ny chambre dia mbola naraha izy ireo fa rehefa tonga tao araka ny voalazany ny Tsiraonana dia somary nylefadefaka niresaka dia niresaka tao zany dia fitarainany ramatoa zanaky généraly Ruel fitarainana zay miaro accusation no hoe voavidinareo ny fisarana voavidinareo ny senita voavidinareo avokoa malagasy rehetra zay zany lay teny tao sy ny sisa rehefa raha moa dia ny hoe tsisy fampiresana moa zany kinona moa no azo resahana fa nareo zany fitarainana moa no nataonareo dia voaray fitarainanareo tsisy afoko ambara ohatr'izay fa manazava fotsiny ny zavatra mety efa amiko manokana amin'izay iverinareo fa fanasoketana natao tamiko rehefa kekeo zany dia za midina zareo aveo nkeo ny Tsiraonana nidina andray ny tomobile nivoaka tokotokotany zay gna mbola tsy voalaza amin'ny gazety teo amin'ny arabe zany dia mbola nisy etsiketsehana natao izy ireo tao banderole fa teo zay fa tena nanomboka ny hafahafa ny resaka teo nanomboka ny hafahafa ny resaka dia ty le banderole zany teo fa dia teo amin'izay zay vao mivoaka reo ompa isan-karazany anisan'ny tena tenin-dratsy na nahira raha tena niratra fo ary voarainay daholo zany rehetra zany dia ny hoe ianao ny lehibe ny demony any Madagasikara anisany niditra tao anaty fiara mitondra azy ny Tsiraonana dia misy tovolahy nikapoka ny tomobile hatramin'ny pare-brise dia tena lazana nanao agression mihitsy zany voaray any koa ary azo sary. Araka ny loharaom-baovao avy any Paris, isan'ny toerin'ny mpanao fihetsiketsehana ny fiovana tsy araka ny lalam-pandrenana nitranga teto Madagasikara tamin'ny taona 2004 izay mbola izingizin'ny GTT fa fanonganam-panjakana ara-miaramila tsotra izao.
Toy izany koa mifaneho-kevitra tamin'ny alalan'ireo sora-baventy anakiana mivantana ny mpanolotsaina ny filoha an-tetezamita ho nandany ny volam-bahoaka sady napiditra ny firenena anatin'ny fahantrana lalina. Ho an'ny GTT dia manamafy ny fitakiany dia ny fampodiana tsy misy fepetra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary ho azy ireo tsy misy ary tsekena ny fifidianana raha tsy tafaverina mody an-tanindrazana ny filoha teo aloha izay sesy tamin'ny politika any Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao.